أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Dera sifunnaita lehibe tolotratsika Allah subhanahu wa ta'ala artsodana mitafitafo an'ilay hiraka mahafatoky Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah biidhnillah anio angambany atsika hamaraparana darsa makasika ani nabi sallallahu alaihi wasallam izay efa nazavaintsika teo aloha. Iny tokoa raha laisy ray aman-dreny anabavetsena isany taloha tany atsika nanazava ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy tahaka amin'ny fitiavan'ilay malalantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho antsika sahabanazy, ho antsika mpanaradianazy, indrindrandrindra ho antsika ireo olona izay tsy nahita azy maso. Vita taorian'izay atsika nanazava koa ny fakatiavan'ireo sahaba ny nabi sallallahu alaihi wasallam ho aniza ho an'ny rasul sallallahu alaihi wasallam. Hitatsika marina fa hoe navita izy ireo namaly izany fitiavana zany, ary tanjonantsika lehibe tamin'izany fanavizavana izany fitiavan'ireo sahaba ny rasul sallallahu alaihi wasallam ho an'ny malalantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mba haninona mba hafahatsika makataka izy ireo ho ataontsika modely mba morontsika angamba mangalataka izany fitiavana ho an'ilay hiraka mahafatoky Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanazavatsika tamin'ny herinandro lasa ireo tantara maro samihafa mafinaritra, tantaran'i Abu Bakr Siddiq karakory nataon'ny nakaty mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iny tokoa nanazava ihany koa tsika tantaran'i Omar ibn al-Khattab izay nahafohy tenany nanao takaloena ho an'ny rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanazavatsika ireo tantaran'ny sahaba maro samihafa, Ibn Dujana. Nanazavatsika na dia tantaran'ny vehivavy anankiray aza, Nusaybat bint Ka'b, Aymara izay naneho fitiavana takaloena ho an'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ary androany insha Allah faranantsika darsatsika amin'ny inona ireo karazana fomba hataotsika hamaliantsika izany fitiavana ho an'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inona karazan'ireo teboka izay raha toaka ka haraitsika antsipiriny, iny tokoa fa hoe mety tomba ao anatin'ny fotsika izany fitiavana ho an'ny malalantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alohan'ny hidirantsika amin'izany angambany tiako tongavana kely fotsiny hanio fitiavan'i Bilal ibn Rabah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taloha moa koa tsika matetika mitantara ihany fitiavan'ireo sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulillah, fa ty fitiavana kely mahagaga satria mahagaga moa satria hoana, satria na dia izy aza fa hofaty mbola nakatia ho an'ny malalantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah raha laisy ray aman-dreny anjena isany teo tamin'ny vanim-potoana izay felan'ny fofonenana azy. Izy mangotsika eo ambony farafara izy minomboka dara ohatran'izao kony vadinazy mahinakinaka azy ary milaza manaho hoe wa kurba hotsika tahaka ninona zany mavonjo vadiko zany, hotsika tahaka ninona zany mavoa Bilal zany. Nitodika Bilal nitsoany iny karazana dara izay nisakonifany izy nitodika tamin'ny vadiny laza manaho hoe la takuli wa kurba bal kuli wa farhata ghadan naltaqi al-ahibba Muhammadun wa hizba. Anao izy aza miteny mihitsy hoe hotsika tahaka ninona zany mavoa Bilal zany, fa teniny kosa fa manao hoe haravoana tahaka niny eo ampilatratran'ny Bilal, satria fantatrany tsara fa ory amin'ny fahafatesana izy andefa nena amin'iza amin'ilay sakazanazy habibinazy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manontania tena tsika raha laisy ray aman-dreny anjena isany fitiavana tahaka hoana zay ny fitiavana izay misy eo amin'ny tratran'i Bilal ibn Rabah izay naniry fahafatesana, satria fantatrany tsara fa ory amin'ny fahafatesana izy andefa nena amin'iza malalanazy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, fitiavana ya shabab, fitiavana ray aman-dreny, fitiavana io ry anabavy, fitiavana malalantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jere tsara moa Rasul sallallahu alaihi wasallam raha taoko izy niteny tamin'ny Thawban, ama alimta anna al-mar'u yuhshar ma'a man yuhibbu. Moa ve tsy fantatra anao ry Thawban fa ny zanak'olombelona dia aboraka ny Allahu azza wa jalla avy amin'ny fasany miaraka amin'olona izay tiany. Ke manontania tena ianao fa iamarina molona no tena tianao. Moa ve Rasul sallallahu alaihi wasallam no tena tianao ka hatonga anao aboaka ny Allahu azza wa jalla mara kiyama, atsangany amin'ny kiyama miaraka amin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moa ve mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam no farany tianao hatonga anao kuna mara kiyama Rasul sallallahu alaihi wasallam izy fanena aminandraka izy ao anatin'ny hafaliana.
satria hadis zany dia hadis maropotra zanak'olombelona rehetra dia abokany Allahu azza wa jalla eo ampasana anazy ary atsangany miaraka amin'olona zay tiany amara-kiama. Ary io anisan'ny hadis zay farany tiany sahaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa fariha ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam bihadha alhadith kama farihu lam yafrahu ashab an-rasul sallallahu alaihi wasallam kama farihu bihadha alhadith. Mbola tsy nisy angambany hadis na hafaly ireo sahaba an-rasul sallallahu alaihi wasallam mandilatra io hadis io satria fantatran'izy ireo tsara fa fitiavan'ireo rasul sallallahu alaihi wasallam hatonga izy ireo no hatsangany Allahu azza wa jalla miaraka ampaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara-kiama. Eto angambany mahalaisy ray aman-dreny izany hitatsika araka ny darsa zay niresitsika tefa hoe nakatetsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakatia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ireo mpanaradiana taminy ary nitataraitsika mihitsy ireny tantara jiaby ireny mba hankalaitsika tahaka ho modely. Eske itsika makatia rasul sallallahu alaihi wasallam andao ary valitsika zany fitiavana zany amin'ny lalan'ny point vitsivitsy zay tanisaitsika zao ty. Ary tsara ho fantatra fa vokatra ny tsy fananatsika fitiavana rasul sallallahu alaihi wasallam matonga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsy nitsinoavy ireo olona tsy matahotra azy amin'ny vanim-potoana misy nantsika zao ty. Vokatrany tsy vitatsika maneho zany fitiavana mampaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam matonga reo olona izay tsy matahotra Allahu azza wa jalla mandoto mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantatratsika tsara zavatra niseho tamin'ny pays maro samihafa makasika fandotona ho an'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seho amin'ny endrika habibiana fandotona Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ary zao ihany koa mbola mampatsiaro antsika tsika nge tsy manadimy tantara izay milaza mana hoe tamin'ny 1967 raha ohatra ka fa voazanaka ny Yahody ireo Juif tateraka i Palestine tamin'ny vanim-fotoana io, inona zavatra nataon'izy ireo? Niboaka tan-dalambe izy ireo nanadefile ary nitondra pancarte miseho amin'ny endrika mampalahelo milaza mana hoe mata Muhammad wa halafa banat, maty ambaran'izy ireo Muhammad wa khalafa banat, ary nisarim-bavy daholo ireo olona izay nandova azy taty taorina. Mino tenako fa fantatran'izy ireo vokatra ny tsy fitiavantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam matonga izy ireo mamoaka izay miteny mamoa fatahakany izany. Moa tamin'ny vanim-potoanan'ny sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam nasany teny ohatran'izany ireo olona mpikomy tamin'ny andro nenany? Tsy nasany teny satria fantatrandreo tsara fa izy ireo dia nakatia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ary mbola fantatra n'ireo fahavalon'ny Islam amin'ny vanim-potoana misy nantsika zao fa ireo mpanaradia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tsy mipetraka ara-drary ny fitiavan'izy ireo ho an'ny rasul sallallahu alaihi wasallam matonga izy ireo mamoaka ireny karazana teny mamoa fady makasika ho ampaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiako tsindrina kely raha halaisy ray aman-dreny izany izany. Fantaro tsara nge fa misy hadisy milaza amintsika fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara-kiama izy fanena miaraka amin'ny resaka izana azy amin'ny endrika feny haravoana, hafaliana, falifaly izy ary mezaka mihitsy milandeha hitolo ireo sakaizany ndraiky ireo mpanaradia taminy. Fa nisan'ny zavatra mahagaga kosa tsy isakan'olona rehetra voatolon'ny rasul sallallahu alaihi wasallam amara-kiama. Isakan'izy mila ndeha nantinareo vahoaka anazy malaika mezaka makarikitra ireo vahoaka anazy izay nanatsirampina tamin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ary ho gaga izy hatonga ireo malaika ilaza aminy mana hoe ya Muhammad innaka la tadri madha fa'alu ba'dak. Ory Muhammad io ianao nge tsy mahafantatra fa inona karazana tsirampina nataon'izy ireo taory amin'ny fahafatesanao ry Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka hatonga mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam kivy tateraka hatonga izy androkanao ilaza mana hoe suhkan suhkan ay bu'dan malavirahy ianao malavirahy ianao. Vokatra ninona? Vokatra ny tsirampina izay nataonao makasika mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zavadoza raha halaisy ray aman-dreny izay izany aokatsika hitandrina fa izany dia nisan'ny zavatra mampalahelo sakaizanao Muhammad mpaminanao izay tokony arainao izay makatiananao izy ndraiky voalohany olondrokanao mara-kiama. Zavadoza katsika tokony hitandrina insha Allah. Teboka voalohany tokony araitsika hatonga tsika akatia mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam aokatsika tsy hitsahatra amin'ny fanaovana salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Manova salat, manova dua ho amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahampy angambany tenin Allahu azza wa jalla ran lazim anatin'ny Qur'ani milaza mana hoe inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
tena marina fa Allahu azza wa jalla ndraiky ireo malaika anazy dia mandefa tsodrano ampaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Valiny ona ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O renare pino islamo aza mitsahatra koa ianareo mandefa izany tsodrano zany ho ampaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantara kely entiko amitsika fotsiny manamafy io fanaovana fandefasana tsodrano ampaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dayano Abdullah ibn Umar, Abdullah zanak Umar ibn al-Khattab nipetraka ndraiky papany laza mana hoe ya abat ma shay'u alladhi la tansahu abadan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Papao, inona zavatra anankiray izay mety tsy anadonoanao mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitodika tamin'ny zanakanazy Abdullah Umar ibn al-Khattab ary laza mana hoe ya bunayya in nasit ma nasit. Or zanako, possible maro izy zavatra mety reo nadinako. Fala ansa yawman ista'adhantuhu lil khuruj ila al-umra. Faza kosa izy tsy nadin tamin'ny andro zanangataka permission tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam andihana tateraka umra. Fanadara ilayya, nitodika tamiko Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala vitezintini tamiko mana hoe ya akhi la tansani min salih du'aik. Liraha alayku azadino sizawa amni dua tsara avy aminao. Subhanallah. Yana katika dua tam Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab. Yana katika dua tam Umar ibn al-Khattab Rasul sallallahu alaihi wasallam nakataka tamnas fa liraha alayku azadin zaw am dua tsara izay meti atawnao. Nitena Umar ibn al-Khattab lazima nahwe ففرحت فرحا شديدا. Zao zizi nanjary mipetraka haravona tsombotratra isaka zamatsiary raha io fa hoe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitaky amiko fa hoe za tsy nadino azy amin'ny doa tsara izay mety alefako aminy. Ke mino tenako angamba fa hoe tsy misy doa farany tsara alefatsika pino islam mandeha mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandiratra inna salatu ala nabi izay nanaovany Allahu azza wa jalla ndraiky malaika ho aniza ho an'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Zay teboka voalohany. Teboka faharoa anisan'ny zavatra takina amitsika aokatsika hianatra ny tsipriany tantara mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hianatra antsipriany tantara mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satria anisan'ny zavadoza amin'ny vanim-potoana misy nantsika zao teny atsika rehetra ireo olona mpanabolina malaza fantatra atsika tsara ovina izy teraka izy avaiza izy anaram-papa ndraiky mama dadilay ndraiky razambe azy fantatra atsika tsara nefa ny tantaran'ilay malalatsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsy haitsika. Atsika mahay anarany to Muhammad raha voantanina izy anaram-papa anazy même nata tsy fantatra atsika hoe papa anazy Abdullah ianaran'ny dadilay anazy tsy haitsika ianaran'ny razambe anazy tsy haitsika. Zavadoza zany tena marina. Ianao ve masaky miteny fa namaka te Muhammad sallallahu alaihi wasallam nefa makasikasikazy akory nefa tsy fantatranao. Nefa n'olona pira ry fantatranao tsara ovina izy teraka inona danse farantiany nefa malalatsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsy fantatranao makasikazy. Ka dikan'izany hahatonga atsika havita hamaly fitiavanao amin'ny malalatsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam aoka atsika rehetra hianatra antsipriany ny tantara mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam aorentsika mahay vita hampianaritsika ireo manodidina atsika fa indrindrandrindra ny tokantrantsika sy mivady amanjanaka atsika. Tezay tsika ao anaty fampianarana zany ampianaritsika rehetra makasikasika ho an'ny Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teboka fahatelo anisan'ny zavatra raha ohatra ataotsika hatonga atsika hakaty mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna itiba'u sunnatihi. Aoka atsika hanaraka antsipriany ireo fomba mampanao nato mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fomba mampanao nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam mety faritsika ngamba miteny anankiroa. Itba'u sunnatihi fil ibadat, atsika makatahaka ny fomba mampanao Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny fanompoany. De faharoa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq, sy fakatsika tahaka ny fomba amampanao Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny fitondratena izay nentiny. Mino tenako angamba fa hoe raha toaka fa arahitsika antsipriany ireo dia
mety hipetraka ao anatin'ny fotsika fitiavantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mino tenako raha toaka ka tateraintsika Cyprien izay voalazantsika zay, mino tenako fa atsika ngambony anisan'olona izay ifanena ny Rasul sallallahu alaihi wasallam amarakiyama amin'ny endrika feno haravoana, amin'ny endrika feno hafaliana, amin'ny endrika feno hifampitoly atsika miaraka amin'ny malalatsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engany Allah azza wa jalla menatsika fitiavana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engany atsika usuratany Allah azza wa jalla anisan'olona hisotro eo ampelantanan'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam vanim-potoana satra amin'ny amarakiyama. Engany Allah azza wa jalla hanoratra atsika anisan'olona rehetra izay avokany ao afasana dia hiaraka itsangana amin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny andro izay tsisy halokalika fa tsy halokalika ny Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.